Fady miarabanao amin'ity alahady fa 17 volana novambra ity. Ny episodin'ny famarinana an'io dia mitondra ny lohahevitra hoe ny fahatsarany sy ny fahatanterahany. Ny teny fanokafana dia nalaina tao amin'ny Petera voalohany, toko 2:9, vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjakam-pisorona, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany, mba ilazanareo ny hatsaran'ilay niantso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 4 dia mitatitra ny fomba nanasitranan'i Petera sy Jaona, lehilahy iray nalemy tongotra hatry ny fony voateraka lioka. Vokatr'izany dia nosamborin'i Petera sy Jaona ary nentina teo anatrehan'ny Sinedriona na ny filan-kevitra jiosy. Nandritry ny fakanam-bavany azy ireo dia niresaka tam-pahasahiana mikasika an'i Jesosy sy ny herin'ny anaran'i Petera. Nandinika ny herim-po nananan'i Petera sy Jaona ny Sinedriona ny amin'ny fahatakaran'ny lalina ny zava-misy eo amin'Andriamanitra na dia teo aza ny tsy fahampian'ny fianarana nataony. Afaka vakiantsika izany eo amin'ny asan'ny apôstôly toko 4:17. Hitan'izy ireo teo amin'ny Petera sy Jaona ny fampisehoana ny fahatsarana sy ny fahatanteran'i Kristy. Tsy mahagaga raha io Petera io ihany tamin'ny alalan'ny fanahy no nanoratra ao amin'ny Petera voalohany toko 2:7 hoe: fa ianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjakam-pisorona, firenena masina, olona miavaka, mba hanehoanareo fiderana ilay niantso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Tena manan-danja tokoa izany satria ny teny hoe mampiseho dia nadika avy amin'ny teny grika hoe exagelo, izay midika hoe maneho. Eritrereto hoe ny fiantsonanao, ny anjaranao dia ny fanehoana ny hatsarana sy ny fahatanterahany maha-Andriamanitra azy. Ny dikateny King James dia mampiasa ny teny hoe fiderana, saingy tsy tena mampita ny dikany izany. Ny teny tsara indrindra ho an'io dia fitambaran'ny hatsarana sy ny fahatanterahana. Aleloia! Noho izany rehefa milaza fa tokony haneho ny fiderana azy ianao dia midika izany fa tokony haneho ny hatsarana sy ny fahatanteran'ilay niantso anao hiala tamin'ny maizina ianao. Ny Amplified dia mandika izany amin'ny fomba marina kokoa, hoy izy: fa ianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjakam-pisorona, firenena voatokana, olona novidian'Andriamanitra manokana, mba hanehoanareo ny asa mahagaga sy hanehoanareo ny hatsarany sy ny fahatanterahany izay niantso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Tombony ho anao ny andro rehetra hanatanterahana izany antso tokana izany, mba hanehoana ny fahagagana, ny voninahitra, ny fahatanterahana, ny fitiavana, ny fahasoavana, ny famindram-po ary ny fahamarinan'i Kristy amin'izao tontolo izao. Aleloia! Manasanao ako amerina an'izao vavaka tononoko manaraka izao ny fonao rehetra. Ray malalo, misaotra anao noho ny fidiananao sy ny nitondranao ho amin'ny fahazavanao mahagaga. Manaiky ny antsoko manokanao haneho ny hatsaranao, ny fahatanterahanao, ny fitiavanao, ny fahasoavanao, ny famindram-ponao ary ny fahamarinanao amin'izao tontolo izao. Ny fiainako dia taratry ny voninahitrao ary ny fahazavan'ny filazantsara be voninahitra dia mamiratra mandrakariva eo amiko anio. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mankasitraka anao nanaraka ny fandaharantsika tamin'ity androany ity dia samy hitahin'Andriamanitra tompoko.